Zay a tapitra ny tenin'Andriamanitra andao hitsangana andao tsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra ny amin'ny fotoana androany. Mankasitraka ny amin'ny fahafahanay niombona taminao. Misaotra ny amin'ny teny Jesosy andao tsika hifona amin'ny Jesosy ny amin'ireo fitiavana zavatra hafa ankoatra an' Jesosy. Ny amin'ny filazana fahatsarana hafa ankoatra an'Andriamanitra nefa Jesosy dia milaza fa tsy misy tsara afa-tsy raha ihany dia Andriamanitra. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mangataka famelana aminao za mangataka famelana indraindray mbola mahita zavatra tsara hafa. Rehefa mahita fiara dia tena hoe amin'ny foko manontolo tena tsara zany. Nefa ianao dia miteny fa tsy misy tsara fa tsy raha ihany dia Andriamanitra. Omeo anazy any natiora zany Jesosy. Aoka Jesosy tsy ho tia izao tontolo izao. Aoka hiala ato anatiko teneno. Aoka hiala ato anatiko ny fitiavana an'izao tontolo izao. Aoka hiala ato anatiko ny fitiavana an'izao tontolo izao. Aoka hiala ato anatiko ny fitiavana an'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay ho feno ny fanamasina. Aoka ho feno ny fanamasina ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Aoka ny fanamasina indray an-tanana ny fiainanao. Aoka ny fanamasina ny naisitra izay tsy nambolen'ny ray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Arabaonao akakinao dia teny hoe faly mahitanao androany hoe amen. Niteny taminao Jesosy androany hoe alléluia. Ndao tsika anao vavaka anankiray androany. Hivavaka tsika. Tena hoe nivavaka ataontsika dia hoe ataovy mpankatoa Jesosy androany amen. Ataovy mpankatoa Jesosy androany. Mpankatoa izay rehetra lazainao, mpankatoa izay rehetra ambaranao. Akopio masonao dia asandrato any amin'ny lanitra ny tananao dia mivavaha amin'izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay amin'izao fotoana izao Jesosy. Tompo ataovy mpankatoa izay androany. Aoka tsy ho faly fotsiny izay eo ampandrenesananao. Aoka tsy bitaka fotsiny izay Jesosy hoe marina zany na fahamarinana zany. Fa aoka izay ho faly mampiatra Jesosy izay rehetra ambaranao aminay. Tompo sokafy ny foko androany. Sokafy ny fony tsirairay avy androany. Andray ny teninao. Iaina ampiatra izay rehetra ambaranao. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny falebiazanao. Mankasitraka ny amin'ny fahatsaranao. Voninahitra ho anao ray amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy. Amen. Ndao tsy hiteka mafy eo an Jesosy mahazo toerana vetivety isika tsirairay avy. Amen. Amen. Trano somary mangatsika ny andro. Alléluia. Fa minao fa fiainam-pananao tsy mangatsika. Amen. Amen. Hoy izy mety hoe ambany dia ambany ny maripana androany fa ny vaovao ny lanitra koa teteny aminao fa tsara ny fiainanao. Amen. Fa mindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao vaovao isamarainy zany ozy izy ny teniny. Alléluia. Ka tsy haiko hoe tatitry izany enonao androany fa za teteny aminao hoe raha samy mihony ihany dia mety ho an'ny lanitra jerena. Amen. Izay ambaran'ny lanitra enona dia izay ambaran'ny lanitra ekeo fa iny no marina eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra mety hita amin'ny masonao mety tsy mora. Ny zavatra iainanao mety mafy fa zao izay lazainy Jesosy no hitikiso sy andehano. Amen. Mety hozy izy ny dokotera hoe tsisy hevitra tsony aminao fa efa fazy final na tsy haiko na hoe efa zao. Alléluia. Fa inona ny lazainy Jesosy. Amen. Hozy izy ny dokotera hoe mety allergie be anao rehefa mangatsiaka ohatran'izao. Fa za koa teteny aminao hoe inona ny lazainy Jesosy aminao. Amen. Nisy taona tao an-trano rehefa vao ny gripa dia hoe manana fa mamindra ny gripa. Indraindray ny olona mihindra hoe mifindra ny gripa dia tsy mihindra hoe mifindra ny fanasitranana. Alléluia. Mifindra izy rehefa miombona sy miray amin'i Jesosy ianao. Amen. Mifindra izy rehefa makao amin'ny efitranonao manginjiny ianao. Mifindra aminao ny fahatsaran'i Jesosy. Ary izay mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy hoe misy takalo-piainana iarahantsika amin'i Jesosy. Alléluia. Raha miara-miaritra amiko ianareo izy dia miara-manambonina amiko. Amen. Ary izay mihitsy nataon'i Jesosy teo amin'ny azy nanao takalo Jesosy. Izay rehetra manavesatra anao dia omeo an'i Jesosy. Izay rehetra ao anatin'ny fonao dia omeo an'i Jesosy. Dia izay rehetra any amin'i Jesosy rehetra dia omeny anao avokoa. Problème zany ianao te hitazona an'ilay anao sy ilay fieveranao fa ianao tsy manaiky mamoditra. Fa raha manaiky mamoditra ianao, azo antoka hoe ho fenon'ny fahatsarana ianao. Rehefa ho fenon'ny fahatsarana ianao tsy voatery hoe miala ilay problème. Amen. Fa na eo ary ny olona tsy mahita an'ilay izy ho toy ny olana ianao
tsy mahita an'izy ho toy ny zavatra manahirana ianao fa mihoatra n'izany rehetra izany ianao satria nahita an'ilay tsara indrindra dia Jesosy Kristy tompo. Amen. Navariana ny fizaran'ny pasteur teo aloha teo a fa izay mihitsy no verset nomaniko androany a dia misaotra an' Jesosy any amin'ny fitaritany sy ny fitantanany a. Samuela voalohany a toko fa 5:10 a ny andininy fahatelopolo. Samuela voalohany toko fa 5:10 a ny andininy fahatelopolo a. Zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Saoly, efa nanota izao kanefa masiny ianao mba omeo voninahitra eo anatrehan'ny loloko sy eo anatrehan'ny Israely aho ary andere hiara-miverina amiko indray mba hiankofako eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra aho. Amen. Amen. Rehefa nizara ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha momba n'io tantara io tany ambony tany a dia eto amin'ity séquence anankiray ity androany a ny tiako hifampizarana amintsika dia ny motivation antsika eo am-panompoana an'Andriamanitra. Amen. Andriamanitra dia mijery ny fotsika izy ary mamantatra ny voatsika. Ny ao anatintsika dia fantatra Andriamanitra. Inona ny motivation anao eo am-panompoana an'Andriamanitra? Tondretra ianao androany maraina, inona ny tena ao anatinao? Mahavariana eto amin'ity tantara ity a rehefa nanao adaladala Saoly a, rehefa nanao izay nahafinaritra anazy izy a, tsy nakatony tenin'i Jehovah izy a, dia izao ny zavatra nyteneniny teto amin'ity verset ity. Andao ozy izy a, nanaiky izy fa nanota fa andao ozy izy mba hiara-miverina amiko. Masiny ianao meo voninahitra ozy izy eo anatrehan'ny loloko sy eo anatrehan'ny Israely ary andere hiara-miverina amiko indray. Efa nanota izy hoe meo voninahitra ozy izy mahatsy an'i Samuel. Nefa izy nanota tamin'Andriamanitra. To tsy nampaninina anazy le izy nivadika tsy nankatohan'Andriamanitra fa nakarary ny sainy dia hoe na dia nanota za dia azalaina baraka eto anoloan'ny lolon'ny Israely, azalaina baraka eto anatrehan'ny vahoaka rehetra fa miangavy anao ary Samuela satria rehefa manaraka anahy ianao a dia ohatrany hoe mbola eo ihany Andriamanitra. Azalaina baraka eto imason'ny olona fa manarahana dia omeo voninahitra. Tahotr'olona sao afa-baraka, tahotr'olona sao menatra satria ianao mpanjaka ny fidin'Andriamanitra ary fantatry ny Israely rehetra zany. Nefa aveo a nivadika ambony ambany ny fiainanao. Motivation tao anatiny zany tsy nisy Andriamanitra intsony fa hoe nao mba tsy ho afa-baraka. Petraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana androany. Inona motivation anao eo am-panarahana an'Andriamanitra? Inona ny ao anatin'ny fonao? Ary mampatahotra rahalahy sy anabavy sady mahafinaritra ihany koa anefa fa Andriamanitra mahafantatra ny ao anatintsika. Ary Baiboly dia milaza ny fariseo sy ny sadiseo. Ny fariseo dia voalaza fa tena marina, mavita mivavaka, mifady aminy. Fa ataony ny mason'ny olona zany Jesosy mahalala ny tao anatin'ny fony. Dia ny Baiboly milaza hoe mila mihoatra noho ny fahamarinan'ny fariseo sy ny sadiseo ianareo. Be dia be ny olona mivavaka fa ny motivation ao anatin'ny fony efa tsy Andriamanitra intsony. Motivation ao anatin'ny fony. Misy ny sasany mety valim-bavaka ny motivation. Tondreto androany mba azo valim-bavaka. Tondreto androany mba ho zao. Inona ny motivation anao? Rehefa diso ny motivation anao dia matahotra ianao rehefa maheno hoe ho avy Jesosy. Tondra tahotra ao anatinao zany samy tondra fiadanana sy fampaherezana ao anao. Fa zany no vaovao tsara indrindra ho antsika kristianina, amen. Ho avy Jesosy zany ny fampaherezan'ny olona tany amin'ny fiangonan'ny Tesalonika. Mifampiononareo amin'izany teny zany ozy izy Paoly apôstôly. Zany hoe fampaherezan'ny olona tamin'izany zany tsy hoe anakareny ianao rahalahy, azo fiara ianao rahalahy, omen'Andriamanitra vady amin'izay ianao na ho ataon'Andriamanitra ohatran'izao fiainanao. Fa fampaherezan'ny olona tamin'izany dia hoe ho avy Jesosy. Mirehatra ny ao faliny ao anaty fony hoe ho avy ilay tianay, ho avy ilay nandrasanay. Inona motivation anao? Inona ny tena ao anatin'ny fonao? Mahatonga anao tonga maraina eto, mahatonga anao mazoto mamonjy sekoly, mamonjy zoma sabotsy. Inona ny ao anatin'ny fonao?
rehefa mamaky ny boky ny apokalipsy dia miresaka amin'ilay fiangonana fito Andriamanitra. Dia miresatra izy dia ny tena jerevan'Andriamanitra ao anatin'izy dia motivation ao anatin'ny fony tsirairay avy. Ao anatin'ilay fiangonana fantatro ianao, fantatro ny asanao, manakorazy Andriamanitra fa zao misy an'izao anatinao ao. Satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, satria efa nisy zavatra ohatran'izao teo mamantatra ny ao anatintsika Andriamanitra, mandinitra ny ao anatintsika Andriamanitra. Ny Saoly eto voalaza hoe tao atr'olona voninahitra na ny mpony sy nanarahany an'Andriamanitra. Ary ny problème dia zao, tanareo misy olona manompo Andriamanikafa, misy olona manompo vato, misy olona manompo tendrombohitra, misy olona manompo ny razambeany. Fa mipotsamby daholo zany. Ary raha ny tenin'Andriamanitra zany. Fa ny tena problème raha ianao ny lasa Andriamanitra ao. Problème ny Saoly teto izy ny lasa Andriamanitra satria tellement ny imageny important be taminy. Ary nisy fotoana mampandiny tena foana zany isan'andro ho antsika tsirairay avy izay ao anatin'ny fanompoana an' Jesosy hoe inona no mahatonga anao tsy manota. Indrindra matahotra fotsiny ianao tsisy fitiavana an'Andriamanitra intsony fa ianao efa fantatry ny fianakaviana rehetra hoe mivavaka be dia raha vao mivadika ianao dia mety afa baraka sy hoainina tampoka izay sisa no antony mampijoro anao fa tsisy fitiavana an'Andriamanitra intsony. Matahotra sao dia afa baraka. Izay no antony mahatonga anao tsy manota. Ary izay ilay problème be rehefa ianao no Andriamanitra ao. Lasa mihodina eo aminao ny zavatra rehetra fa tsy mihodina eo amin' Jesosy intsony. Ary ny olona rehefa tonga amin'izay stade izay dia manao fomba rehetra izy hiarovana ny imaginy. Manao fomba rehetra izy hiarovana ny imaginy. Nisy fotoana pasteur ny teny izay ny image azonao amboarina, azonao sarotsaroana fa ny témoignage. Ny ao anatinao mahalala. Hoe iza ny tomponao, iza no Andriamanitra ao, iza no ivavahanao. Dia ny olona rehefa tonga amin'izay stade izay hoe izy ihany no Andriamaniny, ny tsibony no Andriamaniny, ny voninahiny no Andriamaniny dia lasa mampiasa an'Andriamanitra ireny olona ireny satria tsy mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany ho tompo intsony fa lasa mampiasa an'Andriamanitra ho izy indray mipatron an'Andriamanitra satria izy efa Andriamanitra. Dia eo amin'izay Andriamanitra lasa atao filan-javatra fotsiny. Lasa hoe lasa ohatrany hoe mibaiko an'Andriamanitra fotsiny dia lasa satria lasa tsy tomponao intsony izy fa lasa ianao ihany ny tomponao. Manompo sampy ianao. Raha vao izay, manompo sampy za. Raha vao izay no hijoroantsika sy andehanantsika isan'andro isan'andro. Fa zao mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra androany. Amen. Andao hibanjina an' Jesosy. Andao hijery an' Jesosy. Alleluia. Andao hifikitra amin' Jesosy. Amen. Izay mahatonga ny hazo fijaliana tsy maintsy mijoro eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Manafoana ny tenany tanteraka fa mametraka an'Andriamanitra ho eo amin'ny sendra fiandrianana sy ho tompo sy mpamonjy. Alleluia. Ary teteny amintsika fa soa ihany reto fa Andriamanitra no mitondra ny fiainantsika fa tsy tsika. Amen. Raha tsika tsirairay avy reto no mitondra ny fiainantsika manahirina samy ianao izay afinaritra anazy. Ny sasany te hitsambikiny eto rehefa mody fa maiky hiasa, ny sasany te hiazakazaka be avy any korotana zao tontolo soa ihany fa Andriamanitra mandamina fiainanao. Amen. Anareo ve tsy mandinika ilay mafy ny lalovanao omaly iny ohatra ny androany ianao miteny hoe soa ihany Jesosy fa nandalo an'ireny zavatra ireny. Amen. Nisy zavatra voaraiko tao. Amen. Nisy lesona voaraiko tao. Nisy zavatra nampianarinao anaty ao. Amen. Ny atony sedra lalovanao tsy hamono anao fa hatonga anao ahafantatra ny aleben'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fitantanan'Andriamanitra, ny fahatotsian'Andriamanitra. Andao hiteka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Halleluja. Amen. Inona ny motivation atsika ao mpanompoana an'Andriamanitra. Salamo toko fa 7:10 ny 9:7. Salamo toko fa 7:10 ny 9:7 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Niza toetrany fotro ianao namatatrainao ny alina. Niza toetray tamin'ny memy ianao fa tsy nahita na inona ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Amen. Tena andao rangatsika anao vavaka androany Jesosy. Zao toetra ny foko. Alleluia. Amen.
tanareo ndray mandeha tsonjorombona fotsiny le fiainana dia mandeha tsonjorombona amin'ny fanompoana dia tsy fantatra otsony hoe aiza amin'izao mifiarahako amin'i Jesosy. Nandray tena mampangatona hoe Jesosy aho omeo tranga anankiray mba hahafantarako ny tena hoe inona marina ny ato anatiko. Satria ndraindray ianao mizesta be mirehatra mafana be manaraka an' Jesosy manompo an' Jesosy fa rehefa tonga amin'izay tokotokoa mipotra daholo kay ny zavatra rehetra ao anatinao. Ny olona ny tsy fantatrao zany hoe ty voly raha tsy rehefa mipotra hoe masona hoe ivoly io vao taitaina sy mikorotana daholo ny ao anatiny. Ary mino fa andefa tranga maromaro Andriamanitra androany, amen. Andefa tranga maromaro Andriamanitra ahafantaranao hoe ohatry ny ahoana, inona ny tena motivation anao, inona ny tena ao anatin'ny fonao. Zany na voan'ny mpianatra, tsy netin'iny mihitsy ny mpianatra hoe ho faty Jesosy. Netreretin-jareo hoe Messi miaraka amin'ny sabatra tonga dia mafy be tsy azo atao ininona. Dia tsy netin'iny izy vao miresaka momba fahafatesany Jesosy dia efa mifosotra daholo izy rehetra. Zay natonga andro Petera namoaka sabatra rehefa raitra ny fisamborana an' Jesosy hoe non, tsy possible maître no faty zany. Zay ny tao anatin'ny fony. Nefa Andriamanitra tena hoe zay mihitsy ny programme tsy maintsy ho faty izy ho an'izao tontolo izao. Ka ny motivation antsika tsirairay avy eo am-panarahana an'Andriamanitra. Ny ao anatin'ny fonao eo am-panarahana an'Andriamanitra. Ary io tsy zany ihany fa na eo amin'ny tokantrano, na any amin'ny toeram-piasana, n'aiza, amen. Ao anatin'ny tokantranonao zay na motivation anao mahatonga anao tamana mijanona ao anatin'ny tokantranonao. Sa ny vatanao fotsiny ny ao fa ny fonao efa tsy ao intsony. Ny olona azontsika fitahana fa Andriamanitra tsy azontsika fitahana. Izy mahafantatra, amen. Ary ty teny David ty dia tena hoe Jesosy zao toetra ny foko isan'andro san'andro, aleloia. Zao toetra ny foko isan'andro san'andro, aiza amin'ny fanarahana anao. Inona Jesosy ny tena hoe manosika moteur manosika anahy amin'ny fanarahako anao sy ny fijoroako ho anao. Andriamanitra indraindray efa te hamoaka antsika fa ny ao anatintsika mihitsy tsy tapa-kevitra, aleloia. Tanareo Andriamanitra zao raha mijery antsika dia mahita ny ao anatintsika izy, amen. Amen, mahafinaritra hoe mahita ny tarehanao tsara tarehy, bokosy be izy andro amin'ny maraina, amen. Tena hoe akaikinao mahafinaritra be ianao hoe, aleloia. Dia tena hoe hitan'i Jesosy mihitsy iny hoe fa hitany koa ny ao anatinao hoe, amen. Rehefa jeren'i Jesosy ny ao anatintsika dia ndraindray ohatrany tsy tapa-kevitra zany. Raha mijery Jesosy dia sasany mahita sarina zao Jesosy, mahita an'izao izy dia mahita an'izao izy dia mahita an'izao izy. Fa inona ny tena tadiavinao? Zay mahatonga antsika amin'ny tena hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao, amen. Ohatra zany na voan'ny vadin'ny Lota. Rehefa tonga ny fivoahana tao Sodoma sy Gomora, ny teny taminy Andriamanitra, ny teny ny anjely, mivoahanareo, mivoaka ihany ny vatany. Fa ny fony tavela tao Sodoma sy Gomora. Ny motivation andrehetra ny faniriany etatany tavela tao daholo. Fa ny vatany Andriamanitra efa vonona ny hamonjy anazy, vonona ny hamoaka anazy, fa izy mihitsy namela ny fony tao. Ka aiza ny fonao andro amin'ny maraina? Sao dia mbola any amin'ny lasanao ny fonao? Sao dia mbola any amin'ilay olona no heverinao nandratra anao tamin'izany ny fonao dia malahelo sy manetsetra sy marary ianao rehefa mandrena mahita an'ilay olona. Aiza ny fonao? Tavela tao mahavariana, ny tavela tao fotsiny ny fony dia lasa vaingatsira izy. Ny vatany tafavoaka. Fa ny tao anatiny Andriamanitra nahita hoe izy zany no hitiny vadiny fotsiny fa izy kay mbola te hijanonao. Ary ngeza be teo imason'Andriamanitra nahita ny fony vadiny Lota no izy tafavoaka tao, zay natonga anazy lasa vaingatsira, sady tsy tafaverina tany Sodoma sy Gomora no tsy tonga tao amin'ilay toerana ny tenenin'Andriamanitra fa lasa vaingatsira nitsanina teo. Ka tandremo sao maneno ny trompetra dia tavela any ambadika any ny fonao. Tandremo sao maneno ny trompetra dia tavela any amina faniriana hafa ny fonao. Tandremo sao maneno ny trompetra dia tavela any amin'ny lasanao ny fonao. Tandremo sao maneno ny trompetra dia tavela any amin'ilay olona mbola tsy navelanao eloko iny ny fonao. Fa ny fony vadiny Lota tao, zay dia efa zava-dehibe teo amin'Andriamanitra, zay no natonga azy tsy nandova an'ilay toerana nolazain'Andriamanitra taminy. Ary laveritra any ao an-tokantrano,
Tandremo so mivatanao fotsiny présent ao tokantrano fa mifonao efa tsy aotsony. Raha zay zavatra misy te andana mandohalitra amin' Jesosy. Fandrao nisy fahavalo, nitsofoka, nanipy, votsym-parifary satria variana ianao dia natory. Tandremo fa nitoromaso zay reto rehefa tonga hozy izy rehefa natoro ny mpiambina hozy izy dia nisy nanipy votsym-parifary tao anatin'ilay vary. Rehefa tsy miambina ianao dia be dia be zavatra mifafy ao. Na vaovao renesinao io raha mety hanimba ny fijoronao sy ny fiainam-panahinao. Tsy mitandrina ianao. Aiza ny fonao androany. Ndrindra zavatra be dia ngeza be teo mason'Andriamanitra ny fitodiany vadiny loty indrem-pandeha fotsiny. Amen. Tiavo Andriamanitra tenenao akakinao tiavo Jesosy hoe. Amen. Tandremo sao tsy any amin'i Jesosy tsony ny fonao. Tandremo sao lasa tianao sy mahafinaritra anao ny teny mpantsiana dia tsy tianao tsony ilay Andriamanitra manitsy anao. Tandremo sao any amin'ny tanan'Andriamanitra ny fonao. Men Andriamanitra ny reto marary-pity. Alleluia. Rehefa mako ny boky ny tonkiran'i Solomona ianao variana mihitsy. Amen. Hoe ohatr'izany zany ny fitiavan'Andriamanitra tsy hairefesina tsy hita hoe inona ny nanimo ampiasainy zareo anatin'ilay izy raha tena ianao hoe lalina tsy takatry ny saina. Tellement tena tia ny olombelona Andriamanitra. Ny motivation tonga n'Andriamanitra tonga teto ambony tany iny satria tiany izao tontolo izao fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Amen. Ka aoka ho fitiavana no manosika anao anefa ny zavatra rehetra io mason'Andriamanitra. Halleluja. Tandremo fandroa lasa tianao fotsiny ny resaka momba an'Andriamanitra. Fa tsy tianao Andriamanitra, tsy tianao Jesosy fa mahafinaritra anao ny resaka momba azy. Tandremo fandroa sao dia lasa mahafinaritra anao fotsiny ny asany fa izy efa tsy ao tsony ny fonao. Satria mahafinaritra manao ny asan'Andriamanitra. Tandremo. Tianao ny fampianarana momba azy. Mety hoy izany hoe andao hianatra théologie, andeha hamonjy école théologique na ohatran'izany fa ilay Andriamanitra tsy tianao tsony. Aiza ny fonao. Andriamanitra mitady olona tena tia azy marina. Ny olona tena tia azy dia olona efa nanaiky ny tiaviny koa aloha. Halleluja. Ny olona nanaiky ny tiaviny no afaka mitia azy avy eo. Amen. Zay ny lazaina hoe Andriamanitra foana ny précède antsika na mandeha mialoha antsika any amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Tsy Abrahama nanolotra ny Isaka voalohany fa Andriamanitra no efa nanolotra ny Jesosy taiza tao am-pony ray. Tao am-pony. Satria n'Andriamanitra ny fikasany dia efa tanteraka. Halleluja. Zay mahatonga ny rany Jesosy ho fanorenana fondation nanorenana an'izao tontolo izao. Zany hoe Jesosy zany teo a Getsemane latsaka ny rany fa nefa koa izy efa voavony taloha ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izy tsy maintsy mialohanao foana. Amen. Ka matoa izy miteny amin'ny Abrahama hoe andana tolory Isaka efa nahavita an'izany izy aloha vao miantso anao fa confirmer fotsiny zany rehefa eo akolokoty izy. Amen. Ka Andriamanitra mialohanao foana. Za te hampahery anao androany. Andriamanitra mialohanao anatin'ny problème anao io. Ao anatin'io aretina anao io melohanao Andriamanitra. Ary zay mahafinaritra an'Andriamanitra zay. Andriamanitra afaka mampitsatra ny ranomasina izy satria izy efa nitomany. Afaka mampahery anao izy androany satria izy koa efa niaritra ny mafy. Tsy nijanona tany ambony tany fotsiny izy hoe mety ohatr'izao zany ny fahatsapan'ny olombelona, mety ohatr'izao fa izy mihitsy ny tonga olombelona. Amen. Hoy izy le astronaute malaza be zay citation an'izay hoe ny fahagagana hozy izy tsy ny olombelona tonga teny amin'ny volana. Amen. Fa dia ny Andriamanitra tonga tetỳ ambonin'ny tany. Ary zay mahavariana ny Andriamanitra sika. Amen. Ny Andriamanitra zao raha mijery ianao ny Dieu tantaran'ny Andriamanitra be dia be any amin'ny finoana hafa dia tsy maintsy manao zavatra ho azy ianao raha tsy izany ianao tapaka ny tendanao. Tsy maintsy amin'olo ao biby aloha izy vao miasa, tsy maintsy anaovanao an'izao izy. Tsy maintsy mivavaka, tsy maintsy feno, tsy maintsy be da be. Fa ny an'Andriamanitra fanta fa tsy vitan'ny olona zany dia izy mihitsy ny tonga nitsofoka ao anatin'ny fon'ny olona, nanova ny fon'ny olona, nanome azy ny fanahiny dia nitaritra azy dia nampianatra azy ny andraikitry le olona sisa manaitry antsafidy. Halleluja. Andao ity ankafabetsika ho an'i Jesosy. Amen. Tenenao akakinao aza matory ianao hoe. Halleluja.
raha tany an-trano ianao ohatry efa hitako mihitsy ny azakazaka be raka ny trano mampiry trano a rehefa eto ianao variana fa te atory ianao mifoazy ianao androany amen amen halleloia tsara loatr'Andriamanitra tandremy motivation anao eo am-panarahana an Jesosy tandremy so tahaka ny vadiny Lota ny vatany no mivoaka fa ny fony tavela tao Sodoma sy Gomora tiavy Jesosy tiavy ilay Andriamanitra manitsy anao tiavy ilay Andriamanitra miresaka anao inona ny motivation anao androany ndao tena ataontsika hoe Jesosy ny motivation atsika Jesosy no ivo ny etaetatsika sy ny fanarahantsika azy a andao tsy ataontsika important zany hoe image tsika zany fa andao Jesosy fotsiny ny atao important amen andao tsy ompy tsara velatsy alleluia hoe tsara ivelany fotsiny fa andao tena hoe ny ao anatsika tsirairay avy a tena entina eo anatrehan Jesosy ianao malala halleluia rehefa tonga any an-danitra any tsika tsy misy hoe surprise zany tsy tonga raha tia paradisa tampoka fo ianao tonga dia andeha paradisa tampoka na hoe tonga tia amin'ny elo tampoka fa tsy mifanarahana kosa zao fantatrao io androany ianao mahafantatra hoe aiza ny lalanao mety miodikodina fotsiny ianao anatin'ny sainao mahafantatrao zavatra endrasan'Andriamanitra aminao amen fa zay ny antony sy ny mpanompon'Andriamanitra mifanesy eto aloha eto a halleloia mampatsiaro anao fotsiny izy ny fahamarinan'Andriamanitra efa nataon'Andriamanitra ho anao mba tonga anao hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy amin'ny programen'Andriamanitra fa fantatrao hoe ho aiza ianao fantatrao ny lalatra izoranao fantatrao hoe ho aiza ianao ary zao fotoana tsy tokony hanaovantsika adaladala tsony zao fotoana tokony homanantsika amin'izay hijoroantsika tsara ho an'i Jesosy zay ny tena Andriamanitra tamin'ny voalohany teo za ty zao tontolo zao izy izy tandromy fa zao tontolo zao misintona anao hiverina foana hiverina any amin'ny fanaony hiverina any amin'ny lasy hiverina any amin'ny passé fa Jesosy te hisintona anao any amin'ny ho avy satria manana ho avy mamiratra ho anao izy amen manana zavatra tsara ho anao Jesosy ary tena aminao fa kely loatra ny nofinofinao io raha oharina amin'ny alehibe ny nofinofin'Andriamanitra any amin'ny fiainanao pasteur za te ho lasa misy kely loatra zay nofinofinao zay amen tena hoe kely loatra zay nofinofinao zay hoe lehibe lavitra tsara lavitra no zany nofinofin'Andriamanitra ho anao misy ny Jesosy mitory filazantsara alleluia amen amen andao tsy te hanaraka an Jesosy a hijoro ho an Jesosy a hiara-dalana aminy ny antony hanarahantsika an Jesosy ane tsy hoe izy satria mamaly vavaka atsika efa klasika be zany tsy hoe izy manao fahagagana dia zay no antony hanarahantsika anazy manaraka anazy fotsiny tsika satria be lavitra no efa nataony ho atsika amen raha oharina amin'ny serikripa mahazo anao mampitomany anao isan'andro io a ny sorona nataon'i Jesosy anao teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy hifendry mihitsy anao hoe andeha hanaraka anao indray a Jesosy androany ka andao hibanjintsika zay efa nataon'i Jesosy andao tsika ngetaeta anazy foana ianao ka dia voalaza fa niarana nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona dia tsy hita amen 300 taona maro 300 taona etrehitra tsika zay 4 taona nanaraka an Jesosy fa ianao ka 300 taona voalaza izy tsy nanao asan'Andriamanitra izy fa niaraka tamin'Andriamanitra fotsiny nataony dia tsy hita izy ho avy Jesosy ho avy ny fampakarana miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ianao miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ny tokantranonao miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ianao anatin'ny toeram-piasanao miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ianao dao tsika andiny tena androany ary aza miabandonne eny an-dalana zany tena hoe aza mora miabandonne ianao hoe halleloia Jesosy tsy niabandonna fa hatreny amin'ny farany amen hatreny amin'ny farany tsy hoe tonga aloha rangahy hijany eto fa mozamoza le mitondra le azo fijaliana aloha ilama aloha veriny makavanany ray fa hatramin'ny farany zay mahatra hatramin'ny farany novonjena ozy izy ny tenin'Andriamanitra manany ianao faharetana miaraka amin'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia ozy hoe vita ny zavatra rehetra ozy izy satria vitany
ary toy izy mbola navita namela heloka ihany koa. Halleloja. Jesosy efa teo amin'ny azy fijaliana navita namela heloka. Ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny hoe Josefa ozy izy teo amin'ny trône dia navita namela heloka, vao navita namela heloka. Fa Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Izy ao anatin'le marary mafy mihitsy navita namela heloka izy. Ka za androany nivavaka, inona ny tena ao anatinao? Ary zay mahafinaritra ny tranga, zay mahafinaritra ny fizahan-toetra na ny fakapanahy. Atonga antsika halala hoe inona marina ny ao anatsika. Ohatra ny Petera mirehadrehatra be hoe anaraka anao zay, anompo anao zay, tia anao zay Jesosy, hatrany amin'ny fahafatesany ity tantara ity. Fa avy eo amin'izay ozy Jesosy hoe mbola tsy hanena akory ny akoho dia efa andaha intelo ianao tsy hahalala. Tonga avy any amin'izay le mpivarotranana vao maraina andeha hivarotra eny Anosy be fanena tamin'ny Petera. Nareo koa ohatra amin'ny mpianany tsy mahafantatra an'izany nefa olona niaraka isan'andro. Hitanao zao izy nandeha teny ambony rano, ianao zao mihitsy niara nandeha teny ambony rano taminy dia tampotampoka ianao miteny hoe tsy fantatro izy. Tonga avy koa ny anankiray varotra tekateka suitre. Raha zokotra ny navany. Tsy fantatro izy. Tonga amin'ny fantelo naneno amin'izay ny akoho. Sady nijery anao Jesosy nitadidinao daholo ny lesona rehetra. Amen. Te aneo amin'ny Petera Jesosy hoe Petera tsy amitsery tsy ampahatanjany. Amen. Fa hafanahako irery ihany. Alleluia. Da tsy ahitehaka mafy eo any Jesosy. Amen. Ka io tsy vitanao amitsery fa tsy maintsy miankina sy miatehatra amin'ny Jesosy ianao. Mino androany fa ho asiho an'Andriamanitra anao anatin'ny fotsita tsirairay avy androany. Amen. Dia anaitra ianao anitsy hoe eto ny tsy mety, eto indray zany ny andehanako. Eto ny tokony ahitsy, eto indray zany ny andehanako. Halleloja. Ndakan'izany koa ny zanak'Israely. Ny vatany no nivoaka ny Egypte, fa ny fony tavela tao Egypte tao daholo. Ary gravy mahita fahagagana ry zareo fa tsy efapolo andro fotsiny Mosesy nitsita. Dia efa raikitra ny sary olona omby lahy kely volamena asolo an'Andriamanitra. Efapolo andro. Nefa ianao nahita ny ranomasina mena misokatra, nahita ny loza folo nataon'Andriamanitra, nahita n'Andriamanitra nidina teo Egypta, fa tsy hita efapolo andro fotsiny Mosesy. Dia niletika tany ry zareo. Misy fotoan'Andriamanitra ohatran'ny mandiny eo amin'ny fiainantsika. Misy fotoana izy ohatran'ny tsy miteny zany. Misy fotoana ohatran'ny hoe tsy mandre azy zany. Tonga ava aloha manatrika sekoly. Halleluja. Eto ianao mandre azy foana. Amen. Fa misy fotoana eo amin'ilay situation anao manokany mihitsy ohatran'ny tsy mandre an'Andriamanitra ianao. Ahoana ihany ary Jesosy, ahoana ny valiny ity, ahoana ity situation ity. Lasa nenefitra efapolo andro Mosesy amin'iny. Tandre misomanao sary olona sary omby lahy kely volamena dia amoron'Andriamanitra ho an'ny tenanao amin'izay. Tandremo. Zao efa ao anatin'ny andro farany. Rehefa elo Mosesy tany dia namorona sary olona volamena. Sary omby lahy kely volamena ny zanak'Israely. Ela koa Jesosy miandry ny olona. Aiza roa arivo taona lasa ihany, ahoana ny fandehany tao mbola tsy tonga ihany. Dia mamorona omby lahy kely volamena ihany koa ny olona ao anatin'ny fony. Mamorona Andriamanitra ho azy izy. Mamorona Andriamanitra araka ny filany izy. Mamorona Andriamanitra maly azy eo ny eo izy ohatran'ny nouille instantané. Mamorona Andriamanitra mahafinaritra azy izy. Tsy le Andriamanitra lazainy tenin'Andriamanitra, fa le Andriamanitra mahafinaritra anazy. Le Andriamanitra guichet antsofohana karta dia tonga dia distributeur distribue automatique fotsiny. Zany ny Andriamanitra tadiavin'ny olona amin'izao satria tellement ela le mpapakatra, mbola tsy tonga le mpapakatra dia mamorona ny olona. Ka izy tsy le Andriamanitra mahafinaritra ny sainao. Amen. Fa le Andriamanitra lazainy tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy tompo, ny fiainany, ny maha izy azy, ny momba azy. Satria ny olona te hamoron'Andriamanitra, tiana ny olona zany hoe mahafinaritra, ma tonga ny olona hoe any amin'ny andro farany izy dia hitady fampianarana mahafinaritra ny sofon'ny olona dia eno anganogany ny olona. Satria tellement le kristianisme tsy populaire intsony, tsy malaza. Vao mivavaka ianao tsy maintsy misy zavatra fonao, tsy maintsy afonao ny tenanao, tsy mahazo matoky ny tenanao ianao fa tsy maintsy matoky aminy, tsy maintsy maty eo amin'ny hazo fijaliana isan'andro ianao, tsy maintsy mamela helitra ianao. Halleluja. Adiny tanteraka ny momba anao ray manontolo, fa izy ny tsy maintsy miseho, izy ny tsy maintsy velona eo amin'ny fiainanao.
Atria tsy misy ninona azo atsarana ato amin'ity tena tsika ty. Sy an'le hira zay. Ny olombelona ratsy noho ny devoly ozy izy. Rehefa tsy manana an' Jesosy ao anatiny. Na ny devoly aloha izy izay mikopie mihitsy hoe entana be za afara tsy nataon'ny olo zany. Tena mavita ratsy lavitra noho ny devoly ny olona rehefa tsy manana an' Jesosy toy ny biby izy. Zay mahatonga tsika tsy azo tapitapenana ao anatina religionsy fombafomba fa tsy maintsy mihaona amin'ny Jesosy marina ianao vao manomboka miaraka amin'ny Jesosy. Tsy maintsy misy fihaonana marina, misy fanovampo ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ho azy sy ny fibebahana marina. Zay ianao vao tonga olom-baovao. Halleloja. Tenenao akaikinao, efa nihaona taminy ve ianao e? Amen. Ny ataony rehefa mihaona aminao izy. Halleloja. Tsy adiko ty. Isy ranabavy zay nitaomiko izy zany dia tonga mivavaka tao am-piangonana. Halleloja, tonga sabotsy. Tena valy mivavaka ny isaky ny mihaona zay manana témoignage tantaraina foana izy. Zao indray nataon'ny tompo tamiko. Tamin'ilay izy vavaka ohatr'izao indray dia nametra tanana dia sitrana nifiko dia zao tsy niverina intsony. Dia oviana ho aseny hijoro vavolombelona. Mbola ho avy ny fotoana hijoro vavolombelona fa efa betsaka ilay izy. Fa tsika ohatrany efa ela ihany ny vavaka. Efa ho atao jobily. Efa nanganana mbola tsy tonga. Halleloja. Ny tena marina tsy atsin'Andriamanitra amin'izay intsony. Amen. Tsy atsin'Andriamanitra. Mahatsarin'Andriamanitra tsy miankina amin'ny valim-bavaka ataony. Tsy miankina amin'ny fahagagana ataony fa izy mihitsy ny tsara sady mpanao ny tsara. Amen. Amen. Atika ianao tena hankafy azy androany. Ahita maminy amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy. Ahita finy amin'i Jesosy. Halleloja. Miaraha amin'i Jesosy. Mandrosoa tsara miaraka amin'i Jesosy. Aza miabandonina eny an-dalana zany. Amen. Afa-tsiaro anany tantaran'i Elisy. Tonga avany Elisy. Tantara tany amin'ny testamenta taloha. Halleloja. Andraisantsika an'ilay lesona hoe aza miabandonina ianao. Amen. Tonga avany Elisa dia ozy Elisa hoe, ozy Elita amin'ny Elisa hoe raha mahita ana miakatra ianao ry Elisa dia azo ny anjarandroa amin'ny fanaky sy ny sisa zay ny teny Eli. Tonga avany amin'izay Elisa zany zay ny tao anatin'ny fony. Lasa izy nandeha. Lasa izy nandeha. Nanaraka ny Eli foana. Tonga avany ny mpaminany teny hoe hiakatra ny tomponao. Tonga amin'izay ny mpanatrivy. Tonga amin'izay ny olona mpanatsatso. Fa Elisa non za tsy maintsy mahita ny fiakarany androany. Ka ianao aza raha ny abandonne Elisa tsy nisy ninona azony teo. Eritreretina koa Noa ny abandonne. Efa vita ny kolonna an'ilay samby fiara ny atsasany vita dia ohatra mbola tsy avy any ny orana. Ka ty zavatra ty tsy ho an'ny olona maika tompoko. Halleloja. Ho an'ny olona manana faharetana ao amin'i Jesosy. Amen. Manana faharetana. Amen. Tompo aiza ihany ary valim-bavaka ko mbola tsy mivaly hatramin'izao. Mampety anao aloha zany zao. Amen. Misoran'Andriamanitra. Halleloja. Ianao mbola afaka miaina efa zava-dehibe zany. Halleloja. Miaina tsisy vola fotsiny fa afaka miaina. Amen. Afaka miaina. Halleloja. Zava-dehibe zany. Tsapainao paosina efa tsisy ninona tsotra mandeha gona fotsiny. Na ianao na tonga zany ahoana moa na tonga avaka teto amin'ny sekoly teto androany. Halleloja. Fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Rehefa ao fahasoavan'Andriamanitra, ao ny tanan'Andriamanitra misy an' Jesosy ao. Ampy zay aloha, ampifaly anao, ampy zay ampahery anao, ampy zay anangana anao androany. Halleloja. Amen. Ka ianao tia mitsiratsira vola eo. Miomana tsara ianao fa ho tonga amin'ny vary, ho tonga tsy vidim-bola fa tonga fotsiny izy. Amen. Amen. Tsy andalo amin'ny vola fa ho tonga fotsiny. Halleloja. Tsy n'Andriamanitra tsy hiakina vola. Halleloja. Anamboatra samby fiara no avy vitany hatramin'ny farany samby fiara. Ny olona mahita lazaina foana. Halleloja. Tenenao hoe ny olona mahita tenenina foana ny amin'ny fiainanao hoe sady tsy azo ampanjinina izy hoe avelao izy teny hoe amen. Fa ianao tohizo ny lalanao. Amen. Tohizo ny azakazakao. Mandehana manaraka an' Jesosy mijoro tsara ho an' Jesosy. Amen. Inona ny malaza amin'izao andro farany zao? Inona ny malaza? Aza manaraka tendance. Halleloja. Amen. Nda naverinao amin'ny hazo fijalian' Jesosy. Amen. Oka ho faty eo ilay olona taloha isan'andro isan'andro. Ilay olona taloha isan'andro te hitrotra tampitampoka eo tonga dia mahavoaka vava tsy eritreretinao mihitsy ianao. Voaka ilay olona taloha avy eo mitrerona be sady tena maimay vava. Avy eo ianao tonga saina tampoka tompo inona ny teneniko iny. Avy eo koa ilay olona mbola tena tonga koa mba pastera dia zany no vava.
enjakejana tandrem'le olona taloha amen mila maty eo amin'ny hazo fijaliana le olona taloha milomboana isan'andro le olona taloha aleloia amen mba ho velona le olom-baovao aleloia le olom-baovao le mahatsapa fifaliana ao anaty famela le mamela dia mahatsapa fiadanana amen ka ianao ho avy ny fotoana aleloia tsy maintsy ho avy ny fotoana fa androany mihitsy mila maty amin'ny tenanao ianao amen aleloia androany mila maty amin'ny tenanao ianao aleloia hoy izy Maria sy Marta rehefa tonga Jesosy hanangana ny Lazarosy fantatrany fa hitsangana izy amin'ny andro farany ka le izy tsy amin'ny andro farany le izy fa androany le izy hozy izy Jesosy aleloia amen androany koa hitsangana ny ara-panahinao amen hitsangana mijoro tsara amin'izay ianao tsy ho lava ao anatin'ny fakam-panahy itsony ianao aleloia isan'andro sanandro tsika manana adversaire ny adversaire mafy indrindra dia nofotsika da io te ieniran'le slow taloha reny tampoko zany tampotampotra eo ianao tsy hainao misy embona miakatra tsy hay hoe avaiza izy zany dia nofo iny avy eo amin'izay ny devoly ny mahazo tsiny asany devoly asany devoly fa ianao mihitsy tsy manaiky ho faty eo amin'ny hazo fijaliana esy tsy venao ny hazo fijaliana miala avany ny hazo fijaliana elanao foana le hazo fijaliana tondraeto an'izay paster isan'andro le toetra mbola miala ialo ianao dia eto am-pitoerana ianao olo-kafa ny eritreretinao nefa ianao ny tondreto fa le olona tsy tondreto matoa ianao ny tondreto dia ho anao ny teny amen ho anao ny teny androany aleloia tsy le olona ao an-tranonao problema fa ianao ianao mila amboariny tsika mila miova aleloia mandeha rehetra zao tontolo zao ny olana fa ny kristianina mihitsy misy problema ao anatin'ny fona zao tontolo zao normal ny fiaina normal ny zavatra ataony fa nitsika mandray an'le izy efa mba hanandray fo vaovao sy fanahy vaovao dia nandray ny réaction atsika mahalona ny zavatra mitranga hafa mihitsy tena hoe akaikinao miatsara ny fiainanao hoe tsara ny fiainanao hoe satria Jesosy mihitsy ny eo aminao hoe halleloia amaranako an'izao afatra zao dia zao fantaro ny motivation anao androany inona no antony tonga anao anaraka an' Jesosy inona no antony anaranao an' Jesosy ny mpianatra nanaraka an' Jesosy daholo aloha nanao fahagagana izy dia nafinaritra amen minao fa anao fahagagana eo amin'ny fiainanao koa Jesosy androany maraina aleloia afinaritra zany fa rehefa tonga maty eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ndao hitsoka daholo ndao hisitrika daholo fa tonga ny fanahy masina tamin'ny andro pentecoste nanangana amin'ny mpianatra satria nitsanga an' Jesosy aleloia tsy manameloka anao Jesosy androany aleloia tsy manameloka anao izy androany ary zay zay ny antony fahagagany ny antony fahagagany ny antony ny asan'Andriamanitra ny antony mahatonga an'Andriamanitra maneho ny tenany eo anivontsika tsirairay avy amin'ny alalana témoignage be deaibe dia mba hahatonga atsika hibanjina sy hijery azy raha zany ozy izy natao tany Tiro Sidona dia fa ela zareo no nitafy lamba fisaonana sy mibebaka men ka ndaotsika tena sady omen'Andriamanitra ny teniny no hany ny asany ihany koa aleloia voninahitra ho an' Jesosy aoka izany rehetra zany taona antsika tsirairay avy anapa-kevitra tsy hanao ampitso lava ny amin'ny zavatra décision tokony ho raisina androany amen raha misy relation tokony tapahanao androany raiso ny telefônina anao ampidiro ny fahana dia mandraisa fanapahan-kevitra tsara halleloia amen androany ianao mila miova fa tsy rapitso halleloia androany ianao mila miova fa tsy rapitso satria ianao tsy miandry an' Jesosy rapitso fa miandry an' Jesosy androany tandremy fa ndao lasa ohatra mipanera tompoko mitena ndao amin'ny mazo enga izy tsy mbola tany fa ianao vita ny batany entanao sy mandefanao any dia lasany ianao fa izy tsy mbola tany mihitsy ka tandremy fa ndao lasa mpanera évangélika ianao hainao daholo momba an' Jesosy hainao terme grika hébreu fa ianao tsy lasa rehefa tonga Jesosy zay mahatonga atsika tsy maintsy mitondra fotsika eo anatrehan'Andriamanitra zay mahatonga atsika tsy maintsy mizatoetra ny ao anatsika iza no Andriamanitra ivavahanao fa ndao ny tenanao ihany no lasa Andriamanitra ao zay mahatonga anao marary fo aza tonotononona amin'izany mihitsy zay fa maty zany rehetra zany halleloia maty le olona taloha halleloia levinao le olona taloha levinao amin'le hazo fijalianao mafasanao amen nentin' Jesosy maty niaraka atao mitsangana amin'izay ianao Kristy velona ao anatinao mavita miteny tahaka amin'ny Paoly apôstôly ianao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko tsangana eo amin'ny toerana misy anao hanao vavaka anankiray tsika androany amen teneno akaikinao azakady ianao hoe
raha ho mafimafy ny situation atoaty fa hanomboka ny eo ny tena ao am-ponao Andriamanitra hoe amen. Ndao hivavakantsika par rapport amin'izay teny zay minao fa niresaka tamintsika tsirairay avy Jesosy andro amin'ny maraina vavaha ianao amin'izao fotoana izao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny sitraponao, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teninao, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fanambarana avy aminao Jesosy mankasitraka mitondra anay ianao androany iza toetra ny ao anatin'ny fonay Jesosy fa andao zay miazakazaka mamely rivotra Tompo ianao le fanorenana tsara indrindra ary eo aminao no aorina ny zavatra rehetra Jesosy raha ho avy ny afo Jesosy raha ho avy dia ianao ny fanorenana tsy rodana zany raha ho avy ny fizahanttoetra tsy rodana zany satria ny orina teo aminay teo aminao zay fa tsy ny orina teo ambonin'ny anganogano vavak'izay Jesosy androany maraina entinay eo anatrehanao ny fonay Jesosy zao toetra ny foko Jesosy androany zao toetra ny fonay tsirairay avy androany fa andao mbola misy lalana mahory ka mampalahelo anao ny teninao milaza hoe raha mankasitra kota ao anatinao ianao dia tsy miaino Jehova androany Jesosy fa andao mbola misy sota ankasitrahanay ao anatiny ato anatinay tsy hoe ataonay fa ankasitrahanay mifona aminao zay manatona anao zay Jesosy androany tsy ny fahamarinanay Jesosy fa amin'ny alalan'ilay rano soa teo Kalvari manatona ny seza fiandriananao zay tafio ny fahamarinanao zay tafio ny fahamasinanao zay ohatra ianao no velona ato anatinay ny fahatsarana rehetra sehoanay tsy avy aminay zany fa avy aminao misaotra ny amin'ny fahasoavanao manampy anay anaiky an-tsafidy Jesosy hiantoraka sy hitoditra aminao isanandro mamay voninahitra anao zay ray manandratra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy halleluja amin'ny anaran'i Jesosy tsy rehetra anao hoe amen ndo tsy tiaka mafy eo an Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka hitondra antsika ao amin'ny programa sy ny fandaminana manaraka amen. Sikitika tiaka mafy eo an Jesosy aloha satria mamango ny tompo ary manao fanatintsika sady falifaly amen na zavady raha mbola isany mangetahety ianao dia afaka miteny aminao foan'Andriamanitra raha mbola isany manana sofina ianao ary manome ny sofinao andrezy avy amin'Andriamanitra dia andrenao ary raha manana fo ianao vonina ny andray dia andray ianao na ty sekoly mpanasitrana andro maraina minao fa namango ny tompo tamin'ny alalan'ny teniny mba ho sitrana ny anatin'ny fotsika ny sujet de prière tsy fafambaraka azo anao fa ny fifandraisanao amin'i Jesosy araka le tenin'ny pasteur teo na maika ny saoly loza be na maika ny saoly dia rehefa fambaraka teo imason'olona fa tsy nahoany akory hoe Andriamanitra le malahelo satria nisy tsy fankatoavana nisy fihodinana nisy fahotana dia ataovy tsara ny fifandraisanao amin'i Jesosy zay no averimberina foana eto amin'ity toerana ity amin'ny alalan'izao hiraka izao tena mampatsiaro anao fa mila amboarinao ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Nisy teny teo omboany isan'andro izy le olona taloha. Ny anazy zao zavatra tsapako rehefa hariva le izy ny ohatran'ny mirongatra. Satria anao zany maraina ka hatramin'ny atoandro tena mbola renao mihitsy hoe tena teny tsy fantatra ny tsefatsefany eny voafehy daholo rehefa hariva ny ohatran'ny raha mora miakatra zany tsy azo hoe maninona androany le valy mila omboana tsara isana omboana raha vao mitady omboy mampety zany satria araka ny tenin'ny pasteur teo tsy zao tontolo zao ny problème enonao tsara zany tsy zao tontolo zao ny problème fa isika zanak'Andriamanitra mahatonga ny jirama mbola ohatr' zao io zany ao zao misy miteny karaha za tsy izy idirako mihitsy misy idiranao ka tsy zao tontolo zao ny problème amin'io fa isika zanak'Andriamanitra tsoroa tsara amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao amen tena kaikinao zanak'Andriamanitra ne ianao maneho ny endrik'Andriamanitra ianao manana ny toetran'Andriamanitra ianao manana ny fiainan'Andriamanitra ianao amen
ny zavatra rehetra afaka iova foana rehefa manaiky ny ao anatinao a hoentiny eo amin'i Jesosy mba iova ny ao anatinao aloha dia avy eo manaraka ny zavatra rehetra. Mino fa misy fanasitranana andro amin'ny maraina, sitrana ihany koa ny motivation, sitrana ny antony manosika atsika hanao zavatra, avereno a ho Andriamanitra. Ataovy mahazo antoka ianao a fa feno Andriamanitra ny fonao, ny fanantenanao, ny fiainam-panahinao, ny mombanao a ray manontolo. Amen. Ataontsika ry vavaka eo am-pitsanganana, ao afantananao dia isaoran'Andriamanitra fa niaraka tetintsika satria nitarihan'ny fanamasina ianao avy any amin'ny tokantranonao any a, dia tonga soa tetintsika nampiasain'Andriamanitra ny mpanompony a, misy teny a ny fanatrehan'Andriamanitra tsy hoe nijerijery anao fotsiny fa namangy anao a, manora anao lalina dia manangana anao. Ao afantananao dia manova vavaka fisaorana, mety tsy mahazatra anao ny hoe vavaka miteny a, fa hanampy anao hifantoka amin'ny vavaka ataonao, tsy hainy ny vavaka ataon'ny hafa ny fitenenanao. Asandato ny vavaka ao misaotra raha eo mankasitraka anao mifony amin'ny manontolo izay amin'ny anaran'i Jesosy a. Anatin'ny sekoly mpanasitranana maraina no amanginao anay amin'ny alalan'ny teny, hanomezanao anay fanoharana, hanangananao anay, hanitsianao anay, hikasihanao indray ny fiainanay ary misaotra betsaka fa avy any amin'ny isa tokantrano izay no nitarihanao, tonga soa eto amin'ny fanatrehanao, tonga soa mandray teny, mandray fahasoavana, mandray fahatsarana, atsanganao, ahintsinao indrindraindrindra. Ny fanitsiana dia tena tsara lavitra noho ny fampaherezana, nefa miara-miasa izy ireo. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, ny amin'ny fitiavanao mbola manangana anay. Misaotra fa manaitra ianao, mampiofana anay ho tena zanaka vonona hiatrika ny mandrakizay. Andiny tena tokoa izay fa zao zavatra mitrango izao, zanak'Andriamanitra tsy mandray andraikitra ny mahatonga an'izao. Jesosy a, misaotra betsaka. Averiny aminao ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Mahatsiaro am-bavaka izay Jesosy a, ny herinandro ray manontolo, ny fiainam-pirenenay, anisan'ny andraikitra napetraka ao aminay a, ny vavaka ho an'ny mpitondra, ho an'ny asa-panjakana, mivavaka izay isy ny tananao a, isy ny fanampianao a, isy ny famindraponao a, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raha manatrika eto ihany koa Tompo, misy mangetaheta fanasitranana sy kasika, dia mino izay fa ao anatin'ny sekoly ny talata maraina toy izao, satria eto ianao, eto ny fanatrehanao a, vonona ny herim-panasitranana mba tsarovo Jesosy rehetra tonga eto ka mety mavesatra, na mety anaty fanaintainana, na mety anaty fampahoriana. Mahatsiaro izay fa tsy mora ny fibatanao ny azo fijaliana, niala teo amin'ny kianjan'ny lapan'ny Pilato mba raha-patonga ny teny amin'ny Kalvari, fa niaritra an'izany ianao a, ho famonjena anay ary ny diakapoka izay mafy be faran'izay nanaintaina fanasitranana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no isaorana sy ankasitrahana anao a, ny amin'ny fanasitranana ataonao a eto anivona indray androany a, amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao a amin'ny rofinao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'izay fanaintainana, fampahoriana, aretina na favoazana. Mety tsy ho tapitra voatontsika andro marina fa raiso ny teny, fa hain'Andriamanitra sy fantany izay manjo anao, inoy a fa nisy niaritra ao anao mba hahatonga anao ho afaka. Ny diakapoka ny aretan'i Jesosy a, fanasitranana ao anao. Ny diakapoka ny aretan'i Jesosy a, fanasitranana ao anao. Avere miaraka amiko hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy a, fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasa tsotrano izay tononona tanteraka eo amin'ny fiainanao, araka ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao mbanao mandrakariva, mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avere miaraka amiko androany a, hijoro an'Andriamanitra, manana toe-panahy tsara, tsara fanahy foana, tsara toetra foana, feno fiadanan'i Jesosy a, fitahiana ho an'ny olona, fitahiana ho amin'ny firenena, salama tsara, mahery tsara, tia vavaka, tia mankatoa an'Andriamanitra, tia miombona amin'Andriamanitra, ny tokantranoko a, sitrana, salama tsara, mandeha tsara, tia an'Andriamanitra, feno Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asan'ny tanako a, omban'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana ry a, fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao a, ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo a. Amen.